Miaraba tokolasy toboko vavy tafaraka indray tsika amin'ny ity fandarantsika ity dinika izay hanasananao manokana hanaraka izany fandarana izany. Ny raharaham-pirenena, raharaha politika, raharaha ara-toekarena, raharaha ara-tsosialy no idinidiniantsika amin'ity fandarana dinika ity. Isaorako ianareo izay mitondra ireo fanamariana firarian-tsoa ary ireo fanontaniana samihafa izay iangavianareo apetraka amin'ny vahinintsika ary mandefa sosokevitra na vahiny ihany koa ianareo dia feno fankasitrahana satria dia miezaka mikaroka an'ireo vahiny izay angatahantsika izay. Kanefa moa ny zava-misy ihany koa tsy maintsy alaliantsika tsara dia eo ihany koa izany ny safidina vahiny amina trangan-javatra misy dia ny tompona ndraika ny mpandrindra ny fandarana miezaka mijery izany. Ianareo any ampitan-dranomasina izay tena kasitrahako manaraka ny fandarana, n'aiza n'aiza misy antsika, ny any Cassan any, ny any Marseille any, ny any Bordeaux, ny any Orléans sy ny sisa manerana izao tontolo izao dia tena ankasitrahako indrindra isika eto an-tanindrazana manaraka ny fandarana dinika. Amin'ity talata fahavalo ny volana oktobra ity dia mpanao politika iray no vahintsika izay ho an'ireo mpitolona zany ho famerenana ny filoha Marc Ravalomanana nanomboka ny taona 2024 dia tsisy izay tsy nafantatra any Rahalaindrina Marcel na i Marcel Manakara araka ny fahafantarany be sy ny maro azy, ketsiketsika ary mpaneho hevitra mafana fo mihitsy ary dia tena lolaharana hatrany tamin'ny tolona izay nataony. Miaraba Zoko Marcel. Miaraba anao Monsieur Faniry, miaraba koa ny mpanaraka sy tapaka ny fandarana dinika, arabahina koa ny zareo teknisianao soratoko. Rahalaindrina Marcel izay mpanao politika avy any amin'iny distrika ny Manakara iny no vahintsika. Izy moa zany dia anisan'ny mpikatroka teo anivon'ny mafana na ny MFM tamin'ny fotoan'andro ary anisan'ireo mpanaradia mpakasitraka ny filoha Ravalomanana atao anatin'ilay hoe pro Ravalomanana. Efa mpikambana teo anivon'ny kongresy ny teteza mita teo aloha ary dia mpikambana amin'ny etsim-panoherana marobe izay manohitra an'izao fitondram-panjakana izao ary matetika maneho hevitra izy. Dia anton-javatra maro no hilana ny faneho-kevitry Marcel Manakara zany raha ohatra ka hitsitsika amin'izay ny fandehan-draharaha, satria ao anatin'ny fiomanana ny fifidianana kominaly izao fa hiaraha mahita koa ny fiainana ara-tsosialy mponina amin'izao fotoana izao izay tena ady lava tsy hifankahitana, ny amin'ny resaka delestazy, ny amin'ny resaka rano, ny amin'ny resaka fampidirana mpianatra, ny amin'ny resaka tsy fanjariana ara-tsakafo, tsy fisim-bola, tsy fananan'asa sy ny sisa dia resaka an'izany isika indrindra amin'ny fiainan'ireo rahalahy sy anabavy any amin'ny faritra any dia hangataham-baliny amin'ny Zokobe Marcel avokoa. Anomboantsika azy ianareo zany raha nitolona taorian'ny 2024 ho famerenana amin'ny tany lalàna legalista ianareo tamin'izay Zokobe Marcel ary nitaky ny famerenana ny filoha Marc Ravalomanana. Raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao manamarina ny tolona nataonareo ve ny amin'ny hoe tena ho potika tsy ho tafarin'ny Madagasikara raha ohatra ka ny mpanongam-panjakana ny tonga eo raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Sorabetaka Monsieur Faniry nametraka ny fantaniana. Zaho tokoa dia nisan'ny olona nitolona teo Magro ary fotoana haritra ny tolomana teo zaho solo tena ny MFM teo tamin'izay. Zay zany na andro na alina dia raha mihitsy resaka mikasika ny famerenana Ravalomanana teo zahay. Zany hoe nataonay dia fomba hiverenana président Ravalomanana teto na dia nisy aza ny atsonjaina tao azy nisy fampirona be dia be natao azy hoe raha mitonga eto izy famboronay alainay any Ravalomanana fa ny tolona nataonay tonga teto Ravalomanana. Zay zava-dehibe zany zay. Io mikasika an'io problème an'ity président Ravalomanana ity dia zao ny zavatra nitranga teto tamin'ny fotoana nisy coup d'état teto. Président Ravalomanana tsy zakan'ny Frantsay mihitsy satria nisy fomba anankiray izay nahirana Frantsay Ravalomanana
io zavatra nankirana ampanenan'ny frantsay ravalomanana io a dia ravalomanana tsy voafeny frantsay ary sy nanome vahana frantsay teto Madagasikara zay zavatra nitranga ary ravalomanana dia nisokatra tamin'ny lafivary tany ty izy sokatra tany amin'ny amerikanina izy sokatra tany amin'ny Allemagne izy tany amin'ny Chine izy tany amin'ny Norvégianina izy tany amin'ny Canadianina izy même pays arabe de sokatra koa izy a nakany amin'ny lalam-barotra koa nakany amin'ny Sadek sy Komeza tany voalohany Sadek sy Komeza eritram-pirenena sy tany amin'ny COI zany io zany lozana tatao tamin'ny frantsay io ary natonga amin'ny frantsay herakevitra kasika ravalomanana zay zavatra nitranga zay ary zay natonga ny frantsay satria nanomboka nalemy frantsay teo natrena ravalomanana satria le mpondra teo roa rehetra manontolo dia nanome vahana amin'ny frantsay tonga fandimby teo hafatsy ravalomanana ihany ary zay no tena tsy zakan'ny frantsay zay voatery nampiasa any Andry Rajoelina izy miditra be tanàna teto hanongana amin'ny président ravalomanana zay zavatra nitranga ary zao zavatra tena nisy a nisy koa mpana politika zay niara-petsapetsa tamin'ny frantsay zay niaraka tamin'ny Andry Rajoelina nanonga-panjakana teto namotsy andro firenena zao tany amin'ny 2009 ary ny MFM tamin'izay fotoana zay a efa nisy elanelam-panahy tamin'ny MFM sy ny TIM fa zao zavatra nitranga rehefa nonga anjala ravalomanana dia nipotra ny MFM niaro ny ravalomanana zay le hoe mitady fanjakana tandalana atsika ary kana fahefana tsy amin'ny alavidena andalambe kory na amin'ny alana herisetra fa na amin'ny alana basy fa amin'ny alana fifidianana dia niaro ny président ravalomanana ny MFM tamin'izay fotoana zay ary zavatra mitranga io rehefa natao ny fampidinina tao Carleton dia izy le groupe international de contact ZIC io zany a anisan'ny fitaovana ampiasa amin'ny frantsay teto zany hoe nampitarazo ko fampidinina zany zany hoe nisy drame zany hoe le solotenany Nations Unies tao Afrika Atsimo natsony zany natsony nitabatavatra frantsay siaro amin'ny frantsay teto zay zavatra mba ametrahana saribakoly zay zavatra nitranga ametrahan'ny frantsay saribakoly eto ahafahany miverina indray zany a mitsetsa ny harem-pirenetsika malagasy hanaovana ty le atao eto zay zavatra nitranga de tamin'izay fotoana zay nisy koa mpana politika malagasy zay niara-nipetsapetsa taminy tamin'izay fotoana zay zao io zany tsy mahagaga fa tamin'ny androny RMDM koa tamin'ny androny MDRM koa nisy padesma namono ny tolonany MDRM koa zavatra nitranga tamin'izay fotoana zay zany hoe mba tsy hafahany ravalomanana miverina eto tamin'izay fotoana zay ary natonga fitarazoana zany firenena ravalomanana teto satria frantsay nandamina hoe efa milamina ny ty fahasamisy antsoina Sadek de kay zany nana chance ihany président ravalomanana fa nizakazaka be ny toeda raha fody tapoky ny Sadek dia nisian'ny Jacques Sosanao iny zay zany nahatonga ny fandaminana niova to anatin'izay ka atsika zany sika zao miverina zay manko le fantaniko teo hoe raha nitolona hoy ahy ianareo zany a mafimafy ny zavatra ny ainana andeha ataoko hoe 15 taona lasy zay a fa io eny ny zava-misy résultat an'ilay olona nanonga-panjakana mitantana firenena am'izao fotoana zao tsy diso tamin'ny lalany ve zany ianareo a raha ohatra ka tena nitolona mafy tamin'izany tsy mety io zay rery a sy ny TIM zay mefimarera tsy nonga-panjakana teto zay no zay sana ny movatsy ravalomanana zay zay natao anatiny miaraka tao am'le zay ty zamita tao a zay tsy nonga-panjakana natao zay zavatra nitranga io zavatra mitranga io a de ny frantsay tao ambadiky ny fanonganam-panjakana zao ary fanonganam-panjakana ohatra hitao iny mialany le fanonganam-panjakana ohatra hitao iny mialany le fanonganam-panjakana tamin'ny fotoana iny de zao zavatra misy a rehefa hitan'ny frantsay fa manomboka nipotra ravalomanana zany hoe io ravalomanana satria mipotra avy aiza satria olona tsy nianatra tany frantsy io tsy olony frantsay mihitsy io ary rena nahirana ny frantsay tamin'ny ravalomanana ka rehefa nandeha ny fotoana de hitan'ny frantsay fa nendelazy président ravalomanana de zay no nahatonga ny fanonganam-panjakana reny ary rehefa risy fanonganam-panjakana de président Rajoelina zany nitarika fanonganam-panjakana zay teto ary napotika ndro firenena zao ary raha tsika nahita zavatra tranga teto fa ny fitaka Andry Rajoelina tamin'ny alana sakafo gasy vary 500 ny kilao nefa tamin'ireny vary 300 kilao vary tamin'ireny fotoana iny nataon'ny Rajoelina hoe ataoko 500 ny kilao ny vary ataoko 500 rivo ny menaka de nivoaka ny Tananarivo nijory teny an-dalambe nanongana amin'ny président ravalomanana fa asantsika ny teny zao mbola fantana mipetaka hoe ina marina moa ny nanongana ny ravalomanana teto satria voalohany de hoe zay ny antony hoe nanenjera ravalomanana teto voalohany de hoe nanao paiement ravalomanana monopole
raha zay miperaka zay. Faharoa nanenjena président Ravalomanana teto de ninazy ihany koa fa hoe Ravalomanana didy jatony. Fahatelo mbola nanao fisatra teto koa hoe président Ravalomanana de mpanolotra tany. Mivarotra tany tany amin'ny Daio. Fa hatramin'izao tsy zavatra mazava mihitsy hoe ino no tena nanongana azy tamin'io zavatra io. Satria raha tsy vera de hoe nanolotra tany président Ravalomanana raha nanolotra tany izy fantorana tany Tananarivo ane grave be zao. Fa tsisy miteny ne le mpirogabataka teo aloha e. Atsika miteny zao monopole ny vazaha nikarana manazopirana frantsay avokoa ny arepirena atsika eto fa tsisy miteny ny olona. Atsika miteny zao asiny le karaha monopole ny pepeny Andriamatolo tsisy miteny olona. Tika re zany nataony frantsay zay fomba azahoana aloha zany reo zavatra hoe reo sehatra Andriamatolo tonga gasy reo ohatra izy mitatana solika zao ny banky ny fanabeazana fanabeazana fandrahana na araka na majinijinika na ny lehibe zany hoe frantsay mitatana an'io zao tsika miteny zao. Tika zay zany voarilitra ny gasy eto amin'ny taniny zany hoe tsy maintsy mandeha tsotra ny gasy eto amin'ny taniny tsika miteny zao satria voalohany efa ny vahiny no manjaka teto ary zay namaizany Ravalomanana tokony misy Ravalomanana be dia be hipoira zanaky nampiana zara zany hoe Ravalomanana zany rehefa nipoitra zay no nanome feheba azy koa de le hoe sisy Ravalomanana be dia be io Ravalomanana be dia be hoane sisy Ravalomanana isa-paritra hanangana orinasy sesany malagasy Ravalomanana vao nonkinana karena Ravalomanana namboly izy de na orinasy izy sisany malagasy zay zavatra nitranga ary zay nahatonga ny président Ravalomanana ny RMFM hoe tokony hisy Ravalomanana be dia be amin'ny faritra amparoso faritra zany hoe mba hisy asa foronina any amin'ny faritra mba ahafahan'ny olona miasa iarana amin'ny fahasahiranana fa tsy tanteraka izy fa ino ny zavatra nitranga raha vatapoka teny fotona Ravalomanana tsy tafaperaka zay le hoe Ravalomanana be dia be refa ny gasy tika miteny zao sahirana mandraraha eto Madagasikara satran'izay atsonjay zay mipetraka zay zay zany zavatra tena anakiray tena mipetraka. Ny zava-misy am'izao zany raha ohatra tonga de am'izao tsika fa efa nitantarain'ny Zokibe Marcel teo zany ny lalan'ny filoha Ravalomanana sy ny fomba nananganana azy fa ny zava-misy am'izao ara zany ho anao manokana efa verimberiko le fanontaniana teo zany inona ny azo andikaina am'izao hoe tena fahavoazana fahasariana amin'ny fonony zao. Potika ny firenena bokany faidra mitantana ary taorina fanonganam-panjakana de ny rimorimo mafy ohatran'ireny TGV reny train grande vitesse reny ny fiatrakatraky ny fahatran'ny olona toran'ny radio lazy fiatrakatraky ny fahorian'ny olona noho ny fitanany radio taorina fanonganam-panjakana ary mizaka an'izay bokany zay zany ny olona tsika miteny zao ary potika ny fiharian'ny olona fiharian'ny rehetra manontolo atao migasy potika rehetra manontolo ohatra fotsiny hoe momba ny jiro be dia be reny olona sahirana fahabeloana tena satria mampiasa jiro le olona nefa zao tsy afaka mandratsony olona bokatry ny tsy fitian'izay jiro zay nefa zany zay namparatana président radio lazy 400 mégawatt fatratsika am'zay zao aizy le 400 mégawatt namparatsina président radio tamin'izay fotoana zay fa tao amin'ny tao Mahamasina misy fitonana be eto misy fanjakana be eto master-radio mampianina momba ny jiro délestage vao mampafaty fa tsika miteny zao délestage tafahoatra ne ny fiharian'ny olona sany ambanivohitra potika ane vokany tsy fandriam-pahalemany mijaly ny olona vokatry n'le satria lany ny ombony olona na mandalo azy tsy manana fihariana tsony ny olona tsy afaka miasa tsony ny olona ny ambanivohitra satria le omby eotin'ny miasa mamelona ny tenany lasa dahalo voatery miverina amin'ny fambolena traditionnel ny olona mandraingady zay ataon'olona tsika miteny zao didinao tsara hoe ahoana moa nafahana mamboly sy mivelona indray verina mandraingady ny olona efa zara nitora saro io nitora tsaky nitorana ino moa reny fampiasana am'le ny fitaovana entina miasa amin'ny fambolem-bary rehetra manontolo sy fampiasana reny fa atsika am'izao tsisy olona izy ny omby very de zao le dahalo ray lany ny omby olona reny atao mitidina ampinina de atsika miteny zao ny mpitany filaminana ny fanjakana mihemery fotsiny manao ndraiky ny mpitany filaminana fa tsy ampy tsy mahatovo resaka ny mpitany filaminana lasa miambona fanjakana ty Antananarivo eto miambona ny refanana fanana reo vazaha miperaky eto reto reo orinasandreo miambona andreo ny mpitany filaminana hany le boka malagasy mizaka an'izay bokan'izay ka zay zany mahatonga raha miteny hoe zao départ zao ane départ tany fanonganam-panjakana zao fahatran'ny olona zao ary zay mahatonga raha miteny hoe be dia be ny olona tafitotra ny zavatra misaka zay fa tsy sisy takan Ravalomanana loatra eto hoe mpanotra ary zay problème atsika miteny zao hoe misy mpanotra monosa mpanotra hoe taiza ny san'izany raha ty hoe misy mpanotra monosa mpanotra izy zany hoe i président Ravalomanana mpanotra de misy mpanotra koa contre ny président Ravalomanana ara politika inona dikan'izay padesy mare zay le olona olona frantsay mamatika sika zany tokony hahifidytsika voka Antananarivo
am'izay fividianana zao satria ny mpitondra fanjakana manao ezaka mihitsy ny mpitondra fanjakana, manao zay tsy afahany mpanotra mahazo fahefana. Zay zavatra mitana tratra ara-pividianana zao ny fanjakana atsika miteny zao mba ahafahany mitazona le fahefana eo am-pelantanana. De zao zavatra ampiasainy amy sasa-pividianana zay de milaza fa hoe zay manao fividianana fa ny sasa-pividianana zavatra apetraka. Voalohany ny mpanotra tsy mahita hirika mihitsy eo amin'ny lisy fividianana, tsy mahita hirika mihitsy mpanotra eo amin'ny code électoral. Fatira code électoral tsy mahita hirika mihitsy mpanotra tratra an'le hoe ataony pression raha tsy mangakirety matona any fisianiatra ary président fokotany hovany saky zay mandeha. Zay zavatra amizany ka amizay fotoana zay rehefa hovany président fokotany mba ahafahany manao ny halabato rehetra manontolo. Ka mbola ampy zay mbola reo mihitsy mandeha mankany amy faritra mampatahotra sy mampiorona amy faritra mba ahafahany mitazona le fahefana, manao pression an'ireo drenina, manao pression an'ireo deresy reo mpiasa fahasalamana sy mpiasa ny fampianarana zay atao fitaovana ara-politika ahafahana mitazona fahefana. Fa i fanjakana zao raha marimarina koa efa nalohan'ny olona. Zany hoe raha atao zany ny fanadidina akaika ny olona efa mandao fanjakana zao ary tsy nahita zavatra nitranga farany zao tafidiana deputé teto Antananarivo fa tsy nitarika ny Irimara teto. Dikan'izay zany manomboka mandao azy ny olona. Faharoa ny olona fa mahatsapa-tena koa ny olona fasahirana izy. Zany hoe tsy le zavatra atototron'le fanjakana ky varitsindo natao foana hatramin'izay io fa faraka ny fanomezan'ny fanjakana iny mampahatra ny olona. Tsy mbo nandray izy am'izao fotoana zao. Vo mainka iny mampahatra ny olona zany hoe atao volon-tavanandro tsy manao an'iny fanjakana raha tsisy fividianana. Zany nefa tonga ny fividianana de misy daben'ny hoe leto. Zany hoe ho anao zany tsy mety zany le fanamboaran-dalana mandeha am'izao fotoana zao satria manao azany ny travaux publics ny commune Antananarivo mety hoe vonjy tavanandro hiatrehana fividianana ve zay? Zay ny zavatra ferany amizao atsika amy raha robita lala eto Antananarivo aloha. Fa zao nahoana raha atao taraty zay fotoana lafa be zay tokony namboarana zay lalana zay fa atsika kaiky fividianana de manao mpimaso Antananarivo indray nao hanambaka ny olona eto. Fa zao ny zavatra tsara ny mason'olo Antananarivo eto mihiratra. Mihinana zay ve anao? Mihiratra ny mason'olo eto. Zay zavatra mitsanga zay. Faharoa io zavatra ataony fanjakana io hoe na inona ny zavatra horesan'ny fanjakana eto président Rajoelina eto masaba loatra eto fa nametraka olona teo izy betana Antananarivo fa ina zavatra vokany Antananarivo ty tsy nandeha amy lolona anisan'ny firenena anisan'ny kapitala monotony era tontolo zao. Tsika zany tsy nahomby ny politika ny fanjakana ary ino moa ny zavatra fivoarana misy teto. Koa izao zavatra ny voatra teto rehefa président Rajoelina olona mipetraka ato ny teny nataony hoe raha oloko mipetraka eo de hanome hampandro Antananarivo fa olona mipetraka teo ino zavatra nitranga tsika zany tsy mila atsony ny olona ino ny fampandronana ataony teto ino zavatra vitany teto président zany lefa nefa rampasa na zaka atsony mbavany olona nazotra nino moa ny commune be Antananarivo nanao ministre de farana satria mampivoara ny fanenjena anazy teto. Ka zay le zavatra miferana hoe tsy mila atsony tsika fa lebirebe natraka ankoatran'izay hoe mbola mila hoe rehefa tsy ny fanjakana no mipetraka eto de tsy maroso ny tanàna Antananarivo na hoe rehefa tsy ny fanjakana mipetraka eo de tsisy fanampina ho an'izy moa ho an'ny commune anankiray fa tsy nisy commune naroso teto nefa ny akamoan'ny tora teto de ny président ny moa zany ny président ny fanjakanany any Rajoelina. Rehefa miresaka tanàna Antananarivo ihany ianao iny zany zao ny vaovao dia rehefa nisakanana tamin'ny fomba samihafa ny filoha Marc Ravalomanana tsy rotsaka be ny tanàna Antananarivo dia Andriamatoa Tojo Ravalomanana no candidat zay naroso hisolo azy na hoe candidat de substitution zany. Ho an'ny Rahalaindrina Marcel manokana zany no fahitanao ny Tojo Ravalomanana zay candidat antima candidat amin'ny fanoherana am'izao fotoana zao eto Antananarivo renivohitra. Ny anaran'ny Ravalomanana zay moa ko raha vao resahana tonga de bodany fanjakana bodany lohany fomba fanjakana ary na ny frantsay za sairakevitra magnano zany niarina Ravalomanana zany. Raha sika lahatra ohatra nitanga teto tamin'ny fividianana be ny tanàna teto président Ravalomanana amin'io tsy nahazo nilatsaka teto tamin'ny fividianana président république niny izy amin'ny Rajoelina atao fara nalatsaky président Ravalomanana nalatsaky ny team mavatra Ravalomanana neny Ravalomanana vadiny de
taitra ny andrajoelona nametra candidature halarivany andro farany fametrana candidature nametra candidat reny hoe hilatsaka izy satria nilatsaka Vanjabany natahorany zany hoe raha nitapiditra Vanjabany ty hoe tolany ty zany hoe hipotra zavatra sy hipotra zay moa natahorana reto faty reto hatramizao reto mpolo patakana reto hoe raha voara mokapany mitondro reto de fatsy ny zavatra ferany 2009 zay manahirana azy io zany hoe le ohatry ny karazana endrika hoe tsy fahafaliana politika noho ny fanonganam-panjakana de hiverina any mpanonga-panjakana zay zay zany de zavatra nitranga rehefa tonga teo Vanjarabalmanina zay tonga le seso teo satria rapanandriamanjely izy de nisy zavatra voarena apetraka zany lasaka bentana teto Ravalomanana saky nandasa candidat teto SVM teto satria fatitra fa matanjaka zala Ravalomanana zany teto Tananarivo saky nandatsaka izy lalatina angamba nifarina tamin'ny teto sakotsora zany fa ino ny zavatsika teto tranga andresina Ravalomanana dia atsika miteny zao de tsy mahagaga satria zao be ny miresaka hoe sino manary elevy président Ravalomanana ny tima tsisy elevy ny tima zay zavatra alefany sasany voiziny sasany hoe misy koa milatra koa fa hoe fanjakanandriny io zavatra resa be zany fa zavatra maro zao izy be de be ny mpitarika politika teto Madagasikara teto fa tsisy nipotra ny zanany jereo ny MFM jereo sara ny rivotra ohatry ny manandafy zanany jereo Iasandriamantato jereo zanaky Zanaby Marizamba zanaky Motajaune zanaky izy koa ty Rasiraka tranga fa tsy izy mipotra fa io zanaky Rasiraka votoapotra io manao député io izy zany député farany teo de io latsaka président république io zanaky Rasiraka tsisy olona be zany tao amin'ny arema fantana mipetraka fa zanany latsaka fa zay aloha zany zavatra hita mety hoe tiro zany no azo atolotra ao anatin'ny toko faharoa jerisika ny zavatra nitranga tany amin'ny républicaine tambotsy ny botsy zanany fa tsisy tapatapany tao anatin'ny républicaine hoe ahoana ty no zanaka koa no latsaka be de be ny olona manapahitra solo tokony atao ato fa zay ny fantatry ny républicaine hoe ty zanany ty mbola eo ny rainy satria ny amerikana ma koa tsy maintsy olo-bofoity manolo bofoity alohanao zay vao milatsaka président reo milatsaka président zavatra aby aby olo bofoity aby reo milatsaka président république aby reo ny azy sénateur reo de zay ny fatira hoe sénateur izy boso zanany tamin'ny fotoana zay de hoe tsy mendrika atao président république satria ny zanany ny rainy eo akaikiny eo hanolo hevitra azy tonga ny politika ny bosy de raha sy hita fa tsisy de rapasy atao izy boso zanany ka zay nankiray impera sy koa zavatra misy amin'ny Marie Le Pen ka zao zavatra mitranga eto nanolotra olona président Ravalomanana tany vitana président république izy moa ty Jean-Louis Robinson Jean-Louis ianao anisany nanoanazy afaka namono tena misy nanoanazy sangetriny ino ny zavatra nitranga mbola tsy raha io zany tena fandeha ino zavatra nitranga iny reso Robinson premier tour mitarika deuxième tour Kao Robinson de hitatsika nalaliany nakaizy izy reny le olona mbany ohatra mitolona nefa de nendrika zany président rajoelona zany tamina fotoana zany tena indrikitrika misy indrikitrika fa iny afarany izy de zao faharoa de nametraka olona nay ny tim tany vitana be ny tanàna nisy ny tim lasany teo fa hitsika zavatra nitranga sy ranyrina zay lazana hoe sy manana olona be ny tim fa manana olona izy matonta zakany reny fa rehefa eto zay misy ady be mitranga eto ho ino ny atao ino no petraka fa ty tany safidinareo safidiny tim angamba zany hoe areo petraka tojo Ravalomanana satrotra andreo ndray rehefa tsy ny afaka latsaka président Ravalomanana zany io farakana président Ravalomanana asonainy io zavatra nisy zavatra soniavana zay tamin'ny feuille de route fa onerana ny fananana président Ravalomanana sy re olona victime tamin'ireny 2002 2009 reny onerana ny fanjakana fa zavatra nitranga anisan'ny sonian'izany président Rajoelina fa andongan'izany izy tanatin'ny feuille de route ka tokony alolo ny azy aloha efa mba hitakiny de fa mitakitaky io de tokony malolo de mba mandeha zay zany tokony ho izy ane fa tsy manatsonjay sasany ary io zany le hoe sy ny fanjakana matahotra mihitsy namontra lefa fanampenan-tanana ary zay moa tonga nanty taminao teo hoe sahirana be ny olona satria voalohany de hoe rehefa ny olona metraka manotra samborony zay mihitsy ny figadrana tsy avokany
tsy lasa miexilé tsy apodiny be ny mbola exiliany fa tsy apody eto zany le harona avatra mitranga io zany a lavita mifanjakana ty io ny zavatra nataony frantsay tany Sénégal zany hoe nampanambory maky salady ny mpaolo tao Sénégal ane zay président république io antsika miteny zao hoe deuxième io fa le premier le tena lehibe mpolo tao Gardez la fa le viol premier ministre Sonko zay fa le viol izy de Gardez la de avy eo ty koa fa Gardez la fa niaro azy ny fitsarana zay tsy nampianan'le président république ty de io zany a rehefa avy amizay ino nalatsaky zareo io deuxième io fa ino ataony fanapakevitra ny Sénégal tonga de fanapakevitra tsotra premier tour de vita fédéri amizay ny français tsy ny Sénégal tsy ny Macky Sall io zavatra ny radio io zavatra mitranga eto ny français no ambadikiny mametraka sary bakoly eto afara mitavina fanjakana eto zay lazakiny hoe efa ampelantarany aby zavatra biaby solika ny banky zay manontolo fandrarana madindinika le bebe efa ampelantarany télécommunication efa ampelantarany fantaniko tsotra ianao ve zany manoana ny tojo Ravalomanana zaho a manoana ny tojo Ravalomanana satria ny antony a ny tolona mila mitohy zay ny fandehany mila mitohy ny tolona mila olona manotra atsika siatritry ny fanjakana ty fa zahoany efa tsy aso mandidy ny tany tonony olona migasy amela amizao zany ty fanjakana ty anao ataony be de be re olo reo misy mandendeny ambadibady any fa zao candidat maro be fa zao zavatra perany tsara mpanotra maro be re olo reo sary eo le lazako taloha tao hoe tany amy Carlitone misy le mpanao politique niaraka tamin'ny andro radio namotsika atao firenena zao gasy io sary reo le olona tany amle tolany amy derem namotsika ny tolona azo zako hoe misy mpanotra Ravalomanana sa tsy miteny mbola tsy nanety tsy ampanotra teto na ny MBS a mbola tsy nanao anjany nareo teto fanaovatra ny tranga mpanotra zany hoe mandeha miny fanoena ao anatiny président tapera hoe raha ty niantony mpanotra hoe andao tsika hiaraka andao ty vononakry satria mitovy zany le fanambarana petraka hoe atsika mahay fanambarana indany mahay fanambarana ikia mahay fanambarana ignonia de mitovy le le lazainy de andao tsika hiaraka andre mandeha fa raha vamantany izy tao amin'ny elita ao e satria tao izy le olona mpanavadoby le olona parakontora fotony diany ao de mandrava de reny olo reny le olona mandady makany amy fanjakana mitady seza milaza mpanotra izy laza ilatsaka nosy anankiray zeny na hoe RMDM izy ilatsaka izy fa savonao tsy tafa latsaka izy fa laza i contre Ravalomanana zavatra misy mitanga zany hoe misy mpanotra zavatra mitanga zery zeny misy foana eto Madagasikara sarotra amitsika fa niry niatrisa tolona goavana zay le mahatongana amiteny hoe zay nahatonga an'ireo président république maro be nifandimby teto nidaboka satria tamin'ny andratsiraka de misy manapahitra be dehibe tao fa le manapahitra anareo satria mbola vitsy manapahitra tamin'ny fotoana zay a de rehefa longany andratsiraka nakao amy zafy reny olo reny de rehefa longany reny zafy de nakao amy ravalo reny olo reny de reny olo reny nefa mifindra de ao izy mamingana mamerina ny olony zay navony zafy teo de merina ratsiraka de igona teo koa ratsiraka de koa izafy de zay koa navony zafy teo de io navony président Ravalomanana le olona navony président Ravalomanana io tao anatiny any to eny namingana de efa raha le zavatra amizany ka tsika miteny zao a de hoe efa be ny manapahaizana ary mino zany ba raha ohatra zao tsika hoe asika izy erisasary mianakray miperaka hoe zavatra tao bokery matafara nitsangana teo zao ohatra fotsiny de be de be le olona manapahaizana tanora satria avy aiza tsika zany be de be ny manapahaizana zany hoe tsy nitady tsony any rajoelona hoe tsy le olona tany dima de miazakatra hidibaka aty amin'ny aty fanjakako na ty avy tany misy metraka araka aty fanjakako fa bloqué vatrareo lalana olo reo satria le misy namotsika tolona teto aza misy raha président république fandimby teo zavatra ohatra zay misy le vadibadika zay fa anao amizao tsika teny zao rehefa panotra de panotra rehefa any fanjakana de makany fanjakana fa fantatry ny olona anao raha ometrana zay ka zay zany ny zavatra misanga ohatra zavatra misy mazaka manahirana be hoe anao veranga aty hanoana olona olony TGV ho tsoharanao be ny tanàna nefa anao de presakiny zavatra grave iny zany faute grave iny zany tohatry nefa nisy firavonany ihany ny eo amin'ny firaisakina foy be Zoky be Marcel zay zany zavatra fanambarana aloha zany de sy raha alaka ao a ohatra zany zavatra misy perana hoe manahirana be satria anao zany raha baka fanjakana efa tokony hanana olona anao satria so de olon-dalàna eo no petraka anao ny amy toerana anankiray reo no tiraby manao olo sakondro mamingana anao
zay mila fitanemana zay zavatra azoko resana ngamba. Ny any ny fanontaniako de hoe nambarana teo fa tena mijaly sahirana ny vahoaka, fa maninona tsy tafahetsika le mpanohatra, maninona le vahoaka tsy mahavita fihetsehana kanefa ny karazam-pahoriana rehetrarehetra sy ny fampijaliana sy ny karazana fahirano de efa iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, fa maninona tsisy tafahetsika amin'ny expérience politique anao Zokibe Marcel? Voalohany ny zavatra tena goavy aloha de hoe le fandemena, misy fandemena mpanohitra ato anatiny. Io lazaiko hoe le mpanohitra manao mpanohitra zao tsy afaka hitambatra ny mpanohitra ary tsy fantatry torizany tena mpanohitra. Zavatra anisany tamin'ny andro taloha faniry zany hoe mikaondoha, zany hoe manandafy asanabiny maro damba mojajaona milaza hoe bloqué neto ny boky mena ratsiraka de bloqué. Tena anisan'izay misy taloha nde ataoko hoe mety mikadera ny tena mba niaraka tamin'ny président Ratsiraka tamin'ny 87 no manan'io ny reo herveny reo no manan'io zalahy reo moja miaraka ny mojajaona hoe bloqué tsika eto ny boky mena ratsiraka 91 rava Ratsiraka polizany de politika fahatelo. Zay zany le fandalina politika zany zay. Voalohany za mahita mpana politika tsika miteny zao zay zavatra misangana izy mody resaka aminao eto de mandady izy makany am'fanjakana. Tianao zany voavita de ino tona zany zavatra voresana hoe vavoaka makany fa zay zany le misy olona foana ampiasa amin'ny frantsay eto ary zay mila fitanemana be. Zany ohatra am'izao zany mahatongana miteny andreo hoe inona mahatonga ny olona tsy tafahetsika tratran'le pression mafy le olona. Sa sao de tsy mahatoky ny fanoherana izy tsy fantatro fanontaniana apetraka le ny fanoherana eo le fatokisana mety mipetraka ihany zay angamba fa mafy koa nataony ino zany rety foroka Vatikana tamin'ny 2009 asika nahita zavatra izy tamin'ny faraparany teo ino le hetsika fotsy ve ny tena tenenina any am'le resaka fampiasana mpitandro filaminana zay mahatokana amin'ny teny any amin'ny fivitana tsika manana tokony namafy le olona tokony hoe any amin'ny fivitana fomba ny sendahitra aloha voalohany afatsika makafefana aloha malaky de malaky anao ibezarany Tananarivo. Mety hanova zavatra ve ny fahazon'ny mpanohatra ara be ny tanàna am'ireo tanàn-dehibe maro samihafa Marcel? Amiko aloha ny zava-dehibe de hoe be dia be ny président de la République nalohany Tananarivo tia fa niala teto izy tsy afaka tora nakany am'fanonganana nakany am fionganana zao ny zavatra nitranga tsika tantara rehefa nanomboka very teto Ratsiraka nalohany olona teto tamin'ny fitena tamin'ny 2002 lasa Ratsiraka nefa tany Toamasina zay ny lasany toraka zay koa zafy nalohany olona teto diny zafy reo madary diny lasa président Ravalomana koa tratran'izay teto tamina zahoany be ny Tananarivo iandrajelany Tananarivo fa sahirana président Ravalomana te Tananarivo na tokony président Ravalomana nakany amin'ny faritra lafa pasoa bidy be nakany amin'ny faritra izy zay zavatra nitranga teto raha vao vitatsika fotsiny daboka ty andrajelany Tananarivo eto fety izy any amin'ny faritra ne manaraka fotsiny zay ny alan'ny président Ravalomana teto Tananarivo tamin'ny fidana président de la République tany amin'ny 2001 hoe nahita ny fahasarany Tananarivo ty izy nahita ny Tananarivo ty ny any faritany tonga de zany Ravalomana zany kilasaka président de la République tonga de niasakasaka ny olona zany ny lasary merina voalohany président de la République fa lany président Ravalomana lany olona teto teny tany faritany zany hoe ny olona zany raha maromarina de hoe tokony apetraka zay firaisan-kina zay no zany eto Tananarivo hoe ina firaisan-kina tokony apetraka tokony tsy aparitaka le vato hoe ahoana zahoana ny Tananarivo ty fa Tananarivo ty tena zava-dehibe aloha ty aty afaka ambenana tsara afaka raha namaso tsara ty fitianany Tananarivo ty fa neny faritany tsy maninona mora velokona mandeha tsy maninona loatra iny satria miaigety ny tolona rehetra manontolo miaigety Tananarivo matony hoe président Rajoelina président Rajoelina barabaka teo hoe tokony tsy anaovana sehatra politika tsony Tananarivo ty zanoka Vatakana be melesona atsika izy na mila vilany Tananarivo ty melesona atsika namotika ty Tananarivo ty raha Andry Rajoelina namotika ny vina malagasy ao eny nikodana ataony Andry Rajoelina ty izy no melesona anao androany fa ilo ny voaka izy no melesona azy am'izay fanoganam-patakana ataony teto zay fa azy vokatra zay fanoganam-patakana hoe zao ny fiatraika an'izay ny olona minambarivo amikapoka ny jasy atsika miteny zao mampihiny zany raka ty hoe ahoana no fana mameny vady ao an-janaka am'izany ary be dia be ny olona mitomany andro manalina tsy tany loatsony ny ataony olona fa de efa tanabava fotsiny ary zay mahatonga ny famitahana be dia be ataony olona ohatra fotsiny hoe
miantsona hoe aty misy zao ohatra misy aty mitrakaraka makany ny olona misy zao indray mitrakaraka makany hoe inona mahatonga ny olona mandeha ireny tratra ny famojapon'ny olona hotely manao zavatra tsy fanao ka nyfady manjanaka tsy omekanina mafy zany hoe anao mivoaka mitokantrano tomany zanaka ao trano ao tsisy hoanina dada tsisy hoanina mama tomany aminao nohony izy hotely mivoaka ny trano nao tajanoko anao hoe inona hoaniny zanako tratra moa zavatra tsy fanao avy anao mety faty no hita velao trano anao faty misy ao trano vokatra zay hoe mangaratra ny olona satria nato tsisy hoanina tony olona zay zavatra misy vera zany hoe niadrakazaka be ty niadrakazaka be ny fahoriana malagasy tao anatiny 5 taona farany ty niazakazaka zany hoe raha hoe fiazakazana firimoromora tena nyrimorimo mafy izy ny fahatrany olona ary andavaka setika amitenao fa mahavitra atsika ato dia anao saho ny malagasy hoe ahoana ny ataonao ina ndraiky raisinao fa ny firenenao hoe efa tsy masoadidy amy tany mitsony ianao anao ne efa tsy anao tsony Madagasikara efa olona efa olona ny vazaha mitoretsao zany hoe tsataraina tsony zany nafironiny fampitana velona hoe amana zopirena frantsay de hoatrany ve mbola hoe retasainao hoe anao nefa rantaranako rapitso ahoana nefa ranao rapitso androana mety manakarena be nahazo setra tsara tamin'ny miaraka tamin'ny vafantakanareo fa tsy robo tsara rapitso ahoana nefa rantaranako zay zany tokony hidiana mafy zany re satria tsy tompony tany ty tsony rapitso kapitso na mety afaka 10 taona anao raha mbola tanora anao naza vola be teo fa afaka 10 taona anao mety efa lany le arenanao nefa anao amizay fotoana zay efa tsisy tany sina tongotra koa reto de zao tsika tokony ady hoe ino ny ady ataotsika setrenan'zay farany amarana fandarantsika meko tena eo amin'ny 4-5 minitra ianao hirasanao ny zava-misy manakara aloha zany satria ohatrany tsy mety any raha ohatra ka tsy miresaka ny zava-misy any tanantsika zoko be Marcel eo amin'ny 10 minitra ngamba ny mba iresanao zava-misy any manakara any ny fahatsompanantenan'ny olona ny zava-misy zay mba azonao tantaraina manakara ny fatra vato fito volany zany anisan'ny tratra ny fanjary sakafo tena mafana mamay matoe mahatratra ny 87% kamo izy raha izy raha jerebako tamin'ny navoaka an'le asa banky mondial namoaka an'iny tratra mafy manakara tratra manakara fatra vato vapointsy fito volany manakara sy vohipena ry ikongo ary zay ny mahatonga ny olona azo rebrebena zany amin'ny fividianana sahirana ny olona ina moa ny azony olona atao rehefa ozy ny olona milaharatsy folifolona rehefa meko vola de milahatra izy de milahitra izy sy ny hay mahazo vola kely hamity varikaboka raiky de milahitra izy manomboka maraina izy atotory mpana politika eo manapavo adiny 3 adiny 4 eo de rehefa bitany zavatra tiany atao eo de ampilahariny amizay rehefa eo de zarany vola kely de samy mitondra vola kely mody zay tao sakafo aloha anaovana soany zanaka fa mafy zany ny zavatra misy no ohatra hoe sahirana ny olona ary rehefa sahirana ny olona zay mitondra azy makany amin'ny tsy fatakara-tsaina tsony ny olona zany hoe tsy afaka mahatakatra vitravitra be tsony ny olona hoe any manakara manao podroa ny candidat niry maro entana niraka aty zany be nizy candidat mahatantaka atao zay fa tsisy na podroa fa zao podroa tao manakara tavitana niry maro farany teo de zao hoe zay zany safidiny olona de be ny menimenina hoe zay ny tsy avy aminay io e zay tsy nanao an'io e fa zay naleko zay izy hoe fanjakana zany manatro tous les moyens misy izy hitazonina fahefana partout io ka zay mahatonga amy teny hoe manakara mitovy aby ny zavatra zakay boko manakara sitra manontolo misakantserany ainany olona tsy manana fahefambidy tsony mikatro zao iza mihitsy tsy mahafaka mampianany zaratsony ny olona raha io zay fahatelo tsy afaka mijabo-tenary zaratsony ny olona nanoanina hoanina zay ela tsy ho hitany ndraindray raha mikomandy zao talohanao rehefa mita gargote zalahy ny olona kafe tapany mofo 5 mofo 7 zao raha mikomandy zalahy kafe tapany mofo 2 sara fa fitarazolonaina sisa satria fahefamidy afatitso zay dreko hoe tsy misy vahaolana afaty zay hoe mitrakanao rakasy zay sady efa mamarina ihany zoko Marcel ary mitondra ny trakanao tsy misy raha nazonao atao afa-tsy mandeha mifidy aloha satria tsika tsy afaka hanoka-panjakana hoe setrisetra minalala mibasy hitany dalambe fa hoanao rehefa atsika aloha makany fafana tanarivo de tsika koa manaraka ao inandao tsika manaraka rehefa avy eo satria be de be ny milaza hoe hanoka-panjakana ravalomana rehefa avy eo non tsy mariny zany itody ravalomana ravalomana teo ravalomana ny ray fahefana tany amy fividianana tany amy 1987 fitana meriny 99 1997 19
19 97 fifidianana filoham-pirenena nandray anjara tamin'ny fividianana ny président nandray anjara tamin'ny fividianana ny président Ravalomanana tamin'le fotoana zay fa tsy nonga-panjakana izy fa rehefa nandeha ny fividianana zafaty de nisy am'izay ny rombo satria le bloquena raha tsiraka tsy hiverina fanjakana tsotra 21 ans izy ny teo tsy zavatra nandeha ny firenena fa nynradioel nakabe ny tanàna izy fino natao teo nonga-panjakana izy de olona ka samihafa be zany zavatra misy zany ka irajoela nonga-panjakana nibiany teo fa Ravalomanana nonga-panjakana nibiany teo fa nandray anjara tamin'ny fividianana izy tamin'ny président république ka izay mahatonga raha miteny hoe nisoratra saitsika namanatra manontolo nilaza hoe raha ohatra tojo mipetraka eo de tsy zavatra andeo mandeha be dehibe eo satria voalohany io ny rainy io le mpanosaina azy akaikiny io le Ravalomanana pakasitraka tompoko lahy pakasitraka tompoko vavy eny ara tena sasy de satsika mbola anaraka ny faneho-kevitry Zokibe Marcel lavalava mihitsy fa zay natao hoe Marcel manakara azy mahitsihitsy fitenenana ary am'le fomba fijery MFM fahiny zany misy produit MFM eo am'le analyse politique arozy expert mapika MM sy ny sisa zany ingeny MFM tamin'ny fotoan'andro ary mbola misy anisan'ireo ny volavolaina tao anatin'izany mbola anisan'ny mbola miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana ary mbola manohana foana an'izay foto-kevitra nampijoroana sy nijoroanga Ravalomanana zay de misaotra anao Zokibe Marcel mivahiny teto amin'ny fandarantsika mino fa de hiasa mafy zany ianao sy ny ekipanao zay mbola any ambadibadika any hanampitosika amitojo Ravalomanana eto Antananarivo renivohitra sa tsy zay nenaka zay izy safaty kely ny fifidianana zany ny olom-boapidiny fototsy ny demokrasia ary napetraka ny fidiram-pahefana mba kisihany napetraka ny faritra sy ny fidiram-pahefana mba hampatantaka ny fidiram-pahefana zay mba ran'le faritra no ny faritra io Ravalomanana nanao an'io izy izy nametraka ny faritra roa izy nanao de satraitsy voalohany teto Ravalomanana satria Ravalomanana zany hoe programme zany hoe président région autonome raha siraka nao le hoe président province autonome io faritra io ipoizana nampiana-jaza anatin'ny faritra ary ny faritra manana firenena tsirairay avokoa ary ny faritra de anisany boka isidrapahefana manakaiky koa ny commune tsy le faritra ary efa napetraka Ravalomanana zany hoe problème teo izy le fanangonam-panjakana tsy vita hatramin'ny farany izy hoe efa napetraka anie ny conseil provincial le zaka tamin'ny chef de région teo zany ny zavatra mbola tsy tafapetraka mazava de no hoe ahoana ny fomba mitrapetraka mikasika ny chef de région zany zao problème mipetraka faniry zavaty kely maro terikely bebeto mekely ray minitra zao problème mipetraka raha sanatria ataontsika hoe président faritra olo-mafidy izy any amin'ny faritany Fianarantsoa zaka fa ohatra ny président région rehetra manontolo ny faritany Fianarantsoa miaraka amin'ny président région rehetra manontolo ny faritany Toliara miray nina zay tsy araka amin'ny Tananarivo tsony manambakary Tananarivo grave zay toraka zany de gohatra fa zay no zany hoe napetraka aloha hoe ale mandeha tsikelikely io ary tokony tsy cadre mazava raha mahitany olo-mafidy any amin'ny région zay ny zavatra tokony apetraka mazava zay ary Ravalomanana no de satraitsy voalohany tena izy satria efa nanomboka izy efa nisy volana izy tonga azy teny hoe 100 millions volamena be ny tanàna zay ny promettre meno zay tamin'ny izy lany tamin'ny izy mandany iny satria marina satria tamin'ny andro ngoa efa nisany hoe ino moa député tsy nomeny vola le 302 millions le 302 millions efa amizay satria ny antony ny député ozy izy tsy manana fahefana fitazom-bola fa napetraka any amin'ny région zany lefa le vola tokony mena ny région miaraka am'le fanany moa ny subvention de région miaraka am'le volamena ny député makany amin'ny région tonga de matsapa ny efa patron napetraka makany amin'ny commune manana commune mamaro 100 millions par commune tamin'izay fotoana zay fa zay zavatra ny trano ka zay mahatonga atsika miteny hoe tavitra napetraka Ravalomanana makany amin'ny lalana makany efa-pandrona tanteraka mihitsy ny tena napetrana fa ino moa zany raha mba mitonga-panjakana le izy tsy samy tsy mieritreritra fa mila Ravalomanana koa tsika zany hanontolona
Eny ary de nangataka minitra vitsy moa sady omeko fitenenina ihany zany Zokibe Marcel. De misaotra betsaka anao ny vahiny teto amin'ny fandarantsika dinika, de makasitraka ihany koa antsika rehetra izay nanaraka izany fandaran izany. Manome fotoana ho antsika indray amin'ny zoma ho avy izao de vahiny hafa indray ary hevitra hafa indray no entintsika amin'ny fandarana, fa de isaorina ny namana teknisiana aloha izany nampita ny sary sy ny feo. Ny tenako Faniry Razafy Manantany manome fotoana antsika indray ho amin'ny fandarana manaraka. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.